Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ambifaliana no iarabanantsika lavako malala tratrety zoma favalo ny volana may ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika anio dia ny pistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Romanina toko favalo, Romanina toko favalo andininy efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo. Romanina toko favalo andininy efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay tarihin'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra, fa tsy nandray ny fanahy mpanandivozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahin'ny zanaka natsangana izay antsointsika hoe Aba raio. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ary raha zanaka dia mpandova, eny sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa, raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manam-boninahitra aminy koa. Ray masonao manomasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Paoly no mampianatra antsika amin'ny alalan'ity epistily ho an'ny Romanina ity, izay fantatsika fa epistily mana-toerana manokana. Amin'izao ohatra masina marina lohatra fa samy mana-toerana manokana amin'ny fanabeazana antsika ara-panahy ny soratra masina rehetra, saingy matanjaka kokoa amin'ny lafiny manokana ny fampianaram-pinoana na ny fandaliana-pinoana ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina. Telo ambin'ny folo ireo taratasy nosoratan'i Paoly ao amin'ny soratra masina izany, manomboka hatrany amin'ny Romanina ka hatrany amin'ny epistily ho an'ny Filemona. Ireo taratasy soratan'i Paoly ireo Romanina, dia avy eo arahan'ny Korintianina voalohany sy faharoa dia misesy hatrany, dia tsy misesy araka ny vanim-potoana akory, tsy hoe ny Romanina akory no nosoratan'i Paoly voalohany indrindra, fa nandaharan'ny fiangonana azy dia arakaraka ny halavany. Izany hoe arakaraka ny halavany no nandaharana ny epistily ho an'ny Romanina no lava indrindra amin'ny epistily nosoratan'i Paoly, dia avy eo ny Korintianina voalohany dia mitohitoy izay hatrany hatrany, arakaraka ny halavany no nandaharan'ny fiangonana azy, fa tsy arakaraka ny vanim-potoana nanoratana azy akory. Fa raha ohatra ka mandalina an'io soratro Paoly io tsika ka tena alahatritsika arakaraka ny vanim-potoanany, dia misy zavatra manokana izay asehony izay. Tsy mbola amin'izay moa tsika izao fa ny epistily ho an'ny Romanina. Ny voasoratra voalohany tsara manomaritra fa ny Galatiana no isan'ny voalohany indrindra sy ny Tesaloniana, fa Romanina efa aty amin'ny faraparany mihitsy vao nanoratra ny epistily ho an'ny Romanina i Paoly. Dia ity ireo mpiantsika ity izay Romanina toko favalo dia miresaka ny dinidiniky ny fanahy masina amin'ny fanahy itsika. Asehon'i Paoly fa mazava ho azy Paoly dia resy lahatra mampianatra antsika fa manana ny fanahy masina isika, itoeran'ny fanahy masina isika, tempolon'ny fanahy masina isika. Teolojian'i Paoly mihitsy manazava fa trano itoeran'ny fanahy masina isika. Satria trano itoeran'ny fanahy masina isika dia hoy Paoly eto manao hoe midinidinika ny fanahy itsika sy ny fanahy masina, miresaka ny fanahy itsika sy ny fanahy masin'Andriamanitra, midinidinika, mibitsibitsika, mitafotafo raha izay nazahoana azy ny fanahy itsika sy ny fanahy masina. Ary rehefa miresaka ny fanahy itsika ny fanahy masina ho Paoly amin'ity Romanina ity, Romanina tonga valo moa dia mivezivezy be mihitsy ny anjara-toeran'ny fanahy masina fahazavan'i Paoly. Dia rehefa miresaka ny fanahy itsika ny fanahy masina, dia inona ny zavatra resahan'ny fanahy masina ho Paoly amin'ny ety andiny fito ambin'ny folo ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo ity. Ny voalohany dia hoy Paoly manao hoe io fanahy masina io dia mibitsibitsika amin'ny fanahy itsika, mampatsiaro antsika fa zanak'Andriamanitra isika. Andininy fa enina ambin'ny folo, ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahy itsika fa zanak'Andriamanitra isika. Izany hoe ilay fanahy itsika marefoy, ilay fanahy itsika malemy tsy afa-mivavaka iny akory ary. Ho Paoly amin'io
toko andiny faina amby roapolo amy toko fafaro. Ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika. Zany hoe ny fanahintsika de fanahy malemy, fanahy efa simba ny fahotana, fanahy zay manadino loharanon'nypoirany ao amin'Andriamanitra, fanahy zay tsy mahatsiaro akory ary ny mahazava-dehibe ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra, fanahy malemy, fanahy marefo. Ary satria marefo nefa ny fanahintsika de mamonjy antsika eo anatin'izany fahalementsika zany, fahalemeny ny fanahintsika zany ny fanahy mason'Andriamanitra. Ary ny fanahintsika dia tsy mahay mivavaka akory azy, tsy mahatonona vavaka akory azy, tsy mahafantatra zay tokony angatahana akory ary ho Paoly. De ny fanahy mason'Andriamanitra no mamonjy antsika am'izany fahalemen'ny fanahintsika izany. Dia rehefa miresaka miara-milaza, miara-manambara ny fanahintsika, ny fanahin'Andriamanitra de mampahatsiaro antsika miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Rehavako ho zava-dehibe ny ampatsiahiva ny fanahy masina antsika amin'ny fanahintsika amintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Satria fantatsika tsara fa ny fahotana de mampanadino antsika aza ny sata mahazanak'Andriamanitra. Ary rehefa zanak'Andriamanitra moa de fantatra ny lanjany rehefa zanaka. Ina moa ny hevitry ny hoe zanaka? Itsika olombelona raha mahafantatra ny lanjany antsoina hoe zanaka. Farafahakeliny de zavatra efatra reto no ataontsika amin'ny zanantsika raha amin'ny maha olombelona antsika. Voalohany de zanaka de velomina sy karakaray. De ny fanahy mason'Andriamanitra no mampatsiaro antsika. Rehefa mibitsibitsika ny fanahintsika, mitafa miaraka manambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika de mampatsiaro antsika fa Andriamanitra mikarakara, Andriamanitra mamelona, Andriamanitra miahy. Jesosy efa nampafantatra an'io ao amin'ny filazara-masaky ny Matio, masina araka Matio manao hoe aza manahy mihitsy nareo ny am'izay hoaninareo, ny am'izay sotroinareo, ny am'izay hotafianareo, ny amin'ny ainareo mihitsy ary tsy anjaranareo zany fanjaran'Andriamanitra. Rehefa zanak'Andriamanitra nareo de aza manahy ny zavatra andrasana anareo de izao katsao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Zany hoe ny fanahy masina miara-milaza ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika de menotoky isika fa zanany karakaray. Ary rehefa honentin'ny akiviny iny isika ny amin'ny hoe ahoana moa zany Andriamanitra ny fiainako, ahoana no nitondrako ny fiainako, ahoana no aniko, ahoana no sotroiko, ahoana no tafiako, de mampatsiaro antsika ny fanahy mason'Andriamanitra hoe zanak'Andriamanitra nge ianao e. Izy no miay anao satria ianao zanaka. Manamafy an'io koa Paoly ao amin'ny hoe aza manahy vahoaka ny fivavahana sy ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra. Ny fanan'Andriamanitra no ato anatintsika, ny fanahy masina manala ny tahotra sy ny ahiahy ato anatintsika. Fa ny faharoa ny zanaka. Rehefa zanaka de zao tezaina sy ampianarina. Rehefa zanaka de tezaina sy ampianarina, anarina, ahitsy. Ny fanahy masina ato anatintsika de fanahy mitaiza. Zanak'Andriamanitra isika de mitaiza antsika ny fanahy masina, manitsy antsika ny fanahy masina, mampahery antsika ny fanahy masina. Rehefa kivy iny isika de manaisotra ny akivina ty anatintsika izy ary fampatsiahiva ny fanahy masina antsika ny hoe zanak'Andriamanitra ianao, nahoana ianao no kivy, nahoana ianao no reraka, nahoana ianao no misento, nahoana ianao no matsiaro ory, zanak'Andriamanitra ianao. Izany toko zany ateraky ny bitsibitsiky ny fanahy, ateraky ny dinidiniky ny fanahy, ateraky ny fanambaran'ny fanahy amin'ny fanahy itsika fa zanak'Andriamanitra isika. Miara-milaza, zany hoe miara-manao fanambarana ny fanahy itsika amin'ny fanahy masina fa manan'Andriamanitra zay raitsika isika ka mampahery antsika. Fa ny fahatelo amin'ny anjara-toerany hoe zanaka dia rehefa zanaka de zao arovana, tsy misy ray aman-dreny ka tsy vitany hoe mamelona sy mikarakara, mampianatra sy mitaiza fa miaroko adidiny ray aman-dreny, miaro an-janany mbola ao anatin'ny fahazazana, tsy mampianatra zany fa miaro azy amin'ny sarotra. Noho zany dia ny fanahy mason'Andriamanitra de fanahy miaro antsika koa amin'ny ratsy, mampahery antsika. Ny bitsiky ny fanahy ao anatintsika de miteny hoe zanak'Andriamanitra ianao de miaro antsika Andriamanitra, mampatsiaro antsika fa miaro antsika ny fanahy mason'Andriamanitra, miaro antsika Andriamanitra. Mampatsiaro ny Ekôlôsy 2:20 farafahakeliny
Jehova niady anareo fa ianareo kosa anginy anareo. Afaka malala mahazo matoky ary isika fa ny fanahy masina mibitsibitsika miteny ato anatintsika de zao fanahy masina mampianatra mitaiza manome toky atsika fa zanak'Andriamanitra isika. Andriamanitra adinontsika io zato io marina fa mpanompon'Andriamanitra Mosesy, mpanompon'Andriamanitra Davida, mpanompon'Andriamanitra Jeremia mpaminany, fa ianao tonon'Andriamanitra manokana ny amin' Jesosy hoe zanak'Andriamanitra. Afaka malala sata sarobidy noraisitsika avy amin'ny alalan'ny rano Kristy to amin'ny hazo fijaliana ny hoe zanak'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra. Jaona amin'ny Jaona voalohany toko 3 ny voalohany no mpahatsiaro ny teny manao hoe endremana ahoana ny fitiavana naseo ny ray antsika de ny antsoina antsika hoe zanaka sady zanany rahateo isika. Afaka malala mampahery anao ny tenin'Andriamanitra eto, tsy anana inona na inona, tsy tebitebina ahoana na ahoana, satria zanak'Andriamanitra ianao, zanak'ilay mpanjakany mpanjaka, zanak'ilay nahary zao tontolo zao, zanak'ilay mitondra zao rehetra zao. Ka inona mampanahy ianao, inona mampakivy ianao, inona mampitomany ianao, zanak'Andriamanitra ianao. Fa ny fahefatra no atao hoe raha miteny hoe zanak'Andriamanitra, iny moa ataontsika matsoina hoe zanaka, miaro fotsiny ve? Zava-dehibe zay, mamelona sy mikarakara ve? Zava-dehibe zay, mitaiza sy manitsy zay fotsiny ve? Fa io Paoly eto manao hoe mpiara-mandova amin'ny Kristy, mpiray lova amin'ny Kristy, zany hoe mahazo antoka mihitsy ny fiainako avy. Tsy ny ankehitriny eto amin'ity tany fandalovany ity ihany no isehoany mahazanak'Andriamanitra atsika, ka ny hoanina sy ny tafiana ihany no antenaina amin'Andriamanitra. Tsy hoe eto amin'ity tany fandalovany ity ihany tsika no mandray ny fiarovan'Andriamanitra sy ny mampahelezan'Andriamanitra, fa hoy Paoly hoe mpiray lova amin'ny Kristy mihitsy ankehitrika. Zany hoe rehefa miala ity isika de manana zay hovatanina amin'Andriamanitra. Ny eto fandalovana fa manana zay hovatana ao amin'Andriamanitra isika. Mpiray lova amin'ny Kristy, manana zay hovatanina ao amin'Andriamanitra isika. Manana ny fiainana mandrakizay. Ety ambony karakarain'Andriamanitra, tezain'Andriamanitra, ahitsin'Andriamanitra, tafian'Andriamanitra hery, velominy arovany. Fa izao rehefa miala ety tsy hoe lo am-pasana, rehefa miala ety tsy hoe very ao am-pasana, tsy hoe lo ao de ao, tsia fa mandray lova, mpiray lova amin'ny Kristy. Afaka malala asan'ny fanahy masina ao anatintsika zany. Mampatsiaro antsika zany satany mahazanak'Andriamanitra antsika zany. Ka farafa kely anantsika ireo toetra efatra reo hoe karakaraina, ampianarina, tezaina, veloma ary ampatsiahivina hoe aza-kivy. Fa ao amin'ny fiainana mandrakizay miandry ianao. Fa ny faharoa zay lehibe mampatsiaro antsika fa hotsika hoe ny fanahy masina rehefa ao anatintsika de mampatsiaro antsika zanak'Andriamanitra isika, zay miteraka ireo lafiny zavatra efatra fantanjatantsika ireo fahatsiarovana azy. Fa ny faharoa lehibe de zao, rehefa miteny antsika koa ny fanahy masin'Andriamanitra, tsy mampatsiaro antsika zanak'Andriamanitra ihany, fa mampatsiaro antsika fa olona afaka isika, tsy andevo. Ireo roa lehibe ireo no teneniny teneniny oatra masina ity, hoe io fanahy masina io de miara-milaza fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika, ka atsiarovantsika fa velomina sy karakaraina, atsiarovantsika fa arovana, atsiarovantsika fa ampianarina, atsiarovantsika fa mpiray lova amin'ny Kristy. Fa ny faharoa de zao, io fanahy masin'Andriamanitra io mampatsiaro antsika fa olona afaka itsika, tsy fanahy ny fanandevozana fa fanahy afaka. Ino moa tiany Paoly tenenina amin'ny hoe fanahy afaka isika, zay tenenana mandrakariva na hoe zay tarihin'ny fanan'Andriamanitra nge ny zanak'Andriamanitra. Asehon'ny Paoly amin'ny teny andininy mihitsy fa ny fanahin'ny Kristy de fanahin'ny fahafahana, fanahy mampatsiaro antsika fa olona afaka isika, olona tsy andevo, fa olona afaka. Ina ny hevitriny hoe olona afaka isika, olona Romanina toko 7 eo aloha kely eo mantsy Paoly de manazava n'izao teny zao. Hoy Paoly Romanina toko 7, fantatro tsara le tsara fa tsy ataoko le tsara, fantatro le ratsy fa ataoko ihany le ratsy. Dikan'izany andevo andevozan'le ratsy aza tsy manana safidy fa rehefa noho ny asan'ny fanahy masin'Andriamanitra de zao lasa olona manana fahafahana mazava tsara, fahafahana misafidy, fahafahana mahafantatra ny tsara, fahafahana manao ny tsara, fahafahana mifaly amin'ny tsara. Zany hoe ny asan'ny fanahy masina ato anatintsika de fanahy mampatsiaro antsika fa olona afaka isika, afaka mifaly amin'ny fiainana isan'andro.
afaka mifaly amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra, afaka manao zay tian'Andriamanitra atao, afaka manao zay tiantsika mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Noho zany dia zava-dehibe ny asan'ny fanamasina ato anatintsika, fanahy ny fahafahana. Fanahy ny fahafahana zay ambaran'ny Paoly amin'ny Galatiana manao hoe tandremo tsara nefa fa tsy fanahy mitondra antsika ho amin'ny fanaranam-po akory, fa fanahy mitondra antsika ho amin'ny fitiavana an' Jesosy, ho amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Manjary haitsika ny mity namana, haitsika ny mity mpiarabelona, haitsika ny mity manao zavatra tsara, haitsika ny mity an'Andriamanitra noho ny fanamasina ato anatintsika. Zay zavatra tsy hain'ny olona raha mbola tsy ao amin'ny tompo izy, raha mbola tsy ao amin'ny fanamasina, tsy hain'ny olona zany mity namana zany, tsy hain'ny olona zany mihevitra zay asoa ny afo zany raha mbola tsy ao amin'ny tompo izy. Raha mbola tsy ao amin'ny fanamasina, tsy hain'ny olona ny mity ny afo. Mety manao asa soa izy fa tsy hainy ny manao asa soa amin'ny fitiavana, mety manao asa soa izy ho an'ny tenany ho fireharehany, fa rehefa ao amintsika ny fanamasin'Andriamanitra dia manjary haitsika. Zay mahatonga ny Paoly miteny hoe mahay zavatra rehetra, ilay zavatra tsy haiko teo aloha mampanota ny mity namana, ny mity ny asan'Andriamanitra, ny fahafoizana, ny mijery le mahasambatra ny hafa, ny mijery le mampety ny fiarahamonina, lasa haiko zany, hainao zany, haitsika zany noho ny asan'ny fanamasina ao anatintsika. Miavaka malala roviana ary sika mandray ny fanamasina, raha izany ny asan'ny fanamasina. Raha amintsika fiangonana dia tamin'ny fotoana nanaovana antsika batisa nandraisantsika ny fanamasina. Raha amintsika fiangonana tamin'ny fotoana nandraisana sika ao am-pandrefana san'ny tompo nandraisantsika ny fanamasina. Raha amintsika fiangonana tamin'ny fotoana nandraisantsika ny ministeratsika, na ministeran'ny mpiandry, mpitandrina, mpandray, dekona, prompiangonana, amin'ny fotoana nandraisana ireny ministera ireny dia fotoana andraisana ny fanamasin'Andriamanitra. Noho zany tsy tokony salasala mihitsy izy ary fantatsika raha teo fa manana zany toetra zany ao anatintsika ny fanamasina, mibitsibitsika atsika amin'izany. Noho zany dia tsy tokony misy mihitsy izy salasala ny amin'ny hoe inona moa ny asan'ny fanamasina. Ny asan'ny fanamasina dia mahatonga anao ho tia mivavaka. Tsy misy olona manana ny fanamasina hoy Jesosy ka ately hoe voahozina Jesosy, fa matoa ny olona mahatonina hoe Jesosy ny tompo. Tiako ianao Andriamanitra, tiako ny asanao, tiako ny manompo anao, dia izao manana ny fanamasina ianao, ao anatinao ny fanamasina, ary ny vokatry ny fanamasina ao anatinao. Dia tenenin'ny Paoly amin'ny Galatiana toko 10 manjary manam-pitiavana. Tsy tonga anjely akory ange ny olona le fitoeran'ny fanamasina, tsy zay. Tsy tonga anjely izy ka iny tsy eto ambonin'ny tany tsony ny fiainany, tsy zay. Tsy tonga anjely, tonga olona vaovao. Paoly Kolosiana toko 13:21, tonga olom-baovao. Ina dikany tonga olom-baovao, tonga misaina ny zavatry ny fanahy, tonga misaina ny sitrapon'Andriamanitra, tonga miova tanjona ka mieritreritra izay mahasoa ny hafa, mieritreritra izay mahasoa ny mpiarabelona, mieritreritra izay mahasoa ny fanjakan'Andriamanitra. Izany dia avako malala aoka ho azonao antoka fa ao aminao ny fanahy masin'Andriamanitra, ary aza tonoina fa zanak'Andriamanitra ianao, ary ao anatinao ny fanan'Andriamanitra zay fanahy manafaka tsy mampatsiaro anao olona afaka ao amin'ny Jesosy. Ivavaka sika. Tompo ao misoranao zay ny amin'ny soratra masina izay mampatsiaro anay fa mpanomponao zahay, zanakao zahay, tianao zahay noho ny amin'ny Jesosy zanakao, dia misitraka zany fanangananao anak zany zahay ka tonga zanak zahay, arovanao, velominao, tezainao, ampifalianao ary ampanjovanao amin'ny fiainana mandrakizay. Mihoatra noho zany ary ataonao miaina ny satany fahafahana amin'izay rehetra hitondranao anay. Saotra Jesosy dia mivavaka izay ampaherezo da iny tontolo andronay ihany io Tompo, ho tontolo andro ahitana fifaliana sy fanantenana, ho tontolo andro atokinay fa Andriamanitra miady anao, miady ho anay ianao, Andriamanitra mitantana sy mampandresy anay ianao. Dia meo anay ny fahasalamana ny tanjaka mamakivaky ity tontolo andronay ity Tompo, dia eo kotsapan'izay rehetra ny fanerasera aminay fa manana anao zahay. Jereo ny tanindrazanay, jereo ny fiangonana misy anay tsirairay avy,
amindreo fony tokantrano misy ny tsiray avy, amindreo fony fanabeaza ny fikelezanay, ny famelomatenanay tompo, samy ahitanay fifalia ao aminao Andriamanitra. De mametraka tsy toloandro teo mba fahasoavanao zahay, de ny vita impasoavanao Jesosy anenika ny fikelezanay nanay, ny fanoloran-tenanay. Amen.